tontolon'ny asa fanaovan-gazety vaovao mampalahelo kosa izy ity satria dia rehefa ny anjadin'ny aretina nandritra ny volana maromaro ny namana mpanao gazety teto amin'ny matv fahiny Andry Andry Ratovo izay diso fantatry ny rehetra eo amin'ny tontolon'ny asa fanaovan-gazety dia nodimandry ny zoma teo izy ka dia misy fandadina manokana hoentina amintsika amin'ity hariva ity ampahafantarana izany namana mpanao gazety izany amin'ny alarobia izao moa no alevina any alakamisy ny tenina any Fianaratsoa any Andry Ratovo rahampitso kosa no anenga eto Antananarivo ny razana hiazo any Fianaratsoa. Misona ny tontolon'ny asa fanaovan-gazety nodimandry alina teo amin'ny 5 taona ny mpanao gazety Andry Ratovo rehefa avy nanaraka fitsaboana nandritry ny fotoana maharitra. Efa niady ny ady tsara aho na tanteraka ny fiazakazahana aho ny tahiry ny finoana aho ary zao dia tehirizina ho any satroboninahitry ny fahamarinana izay andiany soratra masina nalaina tao amin'ny Timoty 2 toko 4 andiany 7 fahavalo izay no nisafidian'ny fianakaviany amin'izao fahalasan'ny Andry Ratovo izao. Raha tsy aivina efa mpanao gazety teto amin'ny vondrona matv i Andry Ratovo ary tao amin'ny vondrona Express de Madagascar ihany koa mialohan'ny tanan'ny andraikitra mahatony andahatsoratra eo anivon'ny sobika azy. Anisan'ny nambarany fony fahavelony ny tokony ametrahana rafitra iray hitsinjovana ny sosialin'ny mpanao gazety izay ilaina tokoa rehefa todo tsy fahasalamana. Tsara ho ary mba misy sehatra hitsinjovana ny tontolo ara-tsosialin'ny mpanao gazety eo amin'ny ara-pahasalamana na amin'ny ankapobeny eo anivon'ny ministère de communication sy ny eo anivon'ny rafitra ny mpanao gazety mba hitsinjovana ny ara-pahasalamana izy ireo. Sanatria ny vava tsy hoe na misy avisa zavatra ratsy. Andrasana eny an-trano ny Ambotra Rahava ny razana ary atao veloma farany ao amin'ny fiangonana FLM Andry be finoana ny alatsinainy 14 aogositra amin'ny fitora sasany mialohan'ny tondrana azy any Fianaratsoa. Ny fandevenana dia atao any Tambony Mandrevo alakamisy itenina Fianaratsoa ny alarobia 12 aogositra 17 sy 2 arivo.